mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fampifaliana ry havana no iarabanantsika hatratra ity alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty. Timoty voalohany toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Timoty voalohany toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Mahatoky izao teny izao, raha misy olona manigny ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manatsiny, manambady tokana, mahony tena, endry, tia filaminana, mampiatrano vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamy leanady, tsy mpikapoka fa mandefitra, tsy mpilahady, tsy mpitia vola, manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamotinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonana ataony ahorana ny fitandrina amin'ny fiangonan'Andriamanitra, tsy zaza vao amin'ny fivavahana, fa ndreo ihebohebo foana izy ka ho latsaka ao amin'ny fahamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay nivelana izy, fa ndreo lava amin'ny fananatsiny sy ny fandriky ny devoly. Ny diakonina koa toy izany ihany, ho maontina, tsy miroteny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina amin'ny finoana amin'ny fietretana madio, araoka izahn-toetra ireo aloha dia vao hanao ny asan'ny diakonina izy raha tsy manatsiny. Ny vehivavy koa toy izany ihany, maontina, tsy mpanendrikendrika, mahony tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakonina samy hanambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. Fa izay mahavatra tsara ny asan'ny diakonina dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy ny fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izany zavatra izany dia soratako aminao na dia manatena anakaty aminao faingana aza, fa raha tratra ela aho dia ny ahafantaranao izay fitondran-tena mety atao amin'ny tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Ary iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina amin'ny toem-panahy an'Andriamanitra. Dia naseho teo amin'ny nofo no hamarinina tamin'ny fanahy hitan'ny anjely notoriana tany amin'ny jentilisa ninona teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mikasika manokana ny toetran'ny diakonina sy ny mpitandrina no entin'i Paoly manoro hevitra an'i Timoty amin'ity toko fahatelo ity. Timoty izay nandamina ny raharaha tany Korinto ary namangy ny tany Efesosy no nanoratan'i Paoly ity taratasy ity. Eo am-pandaminana ny raharaha-piangonana izany Timoty no nanoratan'i Paoly hafatrafatra momba ny mpitondra fivavahana sy ireo izay mandray anjara amin'izany fivavahana izany, dia ny mpitandrina sy ny diakonina. Raha mitentsika hoe mpitandrina dia tena amin'ny heviny malalaka mihitsy, fa tsy hoe ny mpitandrina izay hoe vao mbola nampiasain'ny protestanta, fa ny mpitandrina dia ito dia azo lazaina hoe ny eveka na ny mpitandrina na ny pastora izay rehetra heverina hoe manana andraikitra manokana amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, dia izay no ambaran'i Paoly eto hoe mpitandrina. Betsaka ireo toetra izay asehon'i Paoly takiana amin'izany antsoina hoe mpitandrina izany. Tahak'izany koa betsaka ny toetra takiana amin'izany olona ho atao ho diakonina izany. Ary betsaka navahana manokana ihany koa aza ny toetra manokana takiana amin'ny vehivavy. Iny ry havana no teny fanalahidy azo amintinana izao ataontsika hoe toetra maro takiana amin'ny diakonina na amin'ny mpitandrina na amin'ny vehivavy izay misahana ny asa eo anivon'ny fiangonana izao. Ny voalohany indrindra dia ny ataontsika hoe fananana fahamatorana amin'ny finoana.
fananana fahamatorana amin'ny finoana na de kon'io na mpitandrina io izay rehetra tompona ndraikitra amin'ny fiangonana de tokony hoe fa manana fahamatorana amin'ny finoana. De konina hoe Paoly de zao zaho toetra izy aloha, ny mpitandrina hoe Paoly de zao tsy zaza vao amin'ny finoana izy. Olona efa manana fahamatorana amin'ny finoana. Raha toa ka jerena de am' Paoly de misy ny ataony hoe rononom-panahy, misy ny ataony abdiam-pampianarana ary misy ny ataony hoe zaza lehibe amin'ny finoana. Ny andraikitra tazonina ao anatin'ny fiangonana rehavako marana dia andraikitra zay ilana fahamatorana. Inona no adikany hoe fahamatorana moa? Rehefa matotra amin'ny finoana ny olona, zany hoe olona efa avy nandalo fizahantsoetra, mahafantatra tsara ny dikany zavatra inony, afaka miteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe fantatro zay inoko, ary tsy hoe nandray an' Jesosy fotsiny ihany, tsy hoe mino fa tompo sy mpamonjy ihany Jesosy, fa tena afaka mizara mihitsy ny fahamarinany zany filazantsara izany. Eto de tsara ny manamarika fa tsy hoe asa mora akory ny asan'ny diakona ny asan'ny mpitandrina, fa asa sarotra ary betsaka ny olona tamin'ny andron'ny Paoly no tsy manaiky anao an'zany asan'ny diakona sy asan'ny mpitandrina zany. Zay mahatonga Paoly mampahiry eto manao hoe zay maniry an'io asan'ny mpitandrina io ange de maniry asa tsara ary zay manao ny asan'ny diakona mahavatra tsara ny asan'ny diakona ange de mahazo toerana tsara ho an'ny tenany. Noho zany de ny asan'ny diakona sy asan'ny mpitandrina de asa hitakina fahamatorana, marina fa asa sarotra, asa tsy mora, nefa asa koa andraisana asa tsara le asa andraisana fifaliana manokana ao amin'ny tompo. Ary izany asa sarotra zany de tsy maintsy miaraka mandrakariva amin'ny fahamatorana ara-panahy. Ny fahamatorana zay fahafantarana ny tenin'Andriamanitra, fifehezana ny tenin'Andriamanitra amma fahalalana mahasoratra ny tenin'Andriamanitra. Ankoatran'io dia manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zay tenenin'ny Paoly miverimberina io manao hoe ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny mpitandrina na ny diakona rehefa malala ny asany dia voalohany indrindra mitaiza izy, mitaiza ireo mpanompon'Andriamanitra zay efa nandray an'ny tompo ka manao zay ahatamana azy amin'ny asa fanompona. Mitaiza izy zany, mampianatra izy. Fa ny faharoa de tena mitory ny filazantsara mihitsy izy, zany hoe mampahafantatra am'reo zay tsy mahalala ny fitiavan'Andriamanitra, ny famonjena nataon'i Jesosy. Ary am'zany hoe fitaizana izany de fantatra fa tsy mora zany. Tsy mora zany hoe fitaizana izany satria rehefa mitaiza ianao de tsy maintsy mananatra, rehefa mitaiza ianao de tsy maintsy manazava, mikaroka, manabe ary manoro hevitra. Am'ireny rehetra eny de tsy maintsy mandalo zavatsarotra ianao. Mainka moa fa ny olona tamin'ny andron'ny Paoly zay sarotra tenenina mihitsy manoatra lavitra noho zao andro iainantsika zao hoe mandaza masina, mafy fo, tsy manady zay masina ho Paoly, tia fiainana noho mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, tia an'izao tontolo zao mihoatra noho fitiavana an'Andriamanitra. Rehavako ny le olona sy ny diakona, ny mpanompon'Andriamanitra mitaiza sy manabe de tokony manana fahamatorana ara-pinoana izy, fifehezana ny tenin'Andriamanitra, fifehezana ny sitrapon'Andriamanitra, fanoloran-tena sy fahamasinana. Fa ny faharoa rehavako malala izay aseho an'ity andinin'ity koa de zao: ny mpitandrina sy ny diakona de olona tokony ho mahay mifandray aman'olona, ho mahay mifandray aman'olona, tsy linado izy, tsy pilady aman'olona, satria nahoana? Tsy hoe satria Andriamanitra fitiavana ihany, fa satria manjary takony ny ady ataon'ny olona na takony ny fankahalana hitan'ny olona, ny fifankahalana, ny filazantsara. Noho zany de ny mpitandrina na ny diakona de olona tokony ho tsy maintsy manana fahalemem-panahy afaka mandefitra, tsy maintsy ho manana fahalemem-panahy afaka hanaiky ny zay mety ho toetran'ny olona aza mba hahatonga ny filazantsara ho tafita any amin'ny olona.
mety misy olona mihevitra ny tena no manam-pinoana be mihitsy na mety misy olona hitantsika ho manam-pinoana mahafeso loatra masina mahity ten'Andriamanitra saingy zao tradray linady moratoina tsy manam-pandeferana de Paoly eto manazava atsika mpanompon'Andriamanitra mihitsy io tsy voatery mpitandrina sy ny diakonina ihany fa izay rehetra manompo ny tenin'Andriamanitra mpiandro io mety ao anatin'izany ny olona mpitaisa sampana itsika manana andraikitra de zao tsy tokony olona linady tia miady ny mpampiady de ilay ratsy ary am'izao andro antsika zao de zavatra tsisy dikany de mora mampiady ny olona ary rehefa miady ny olona de voasakana ny filazantsara voasakana noho ny hoe mbola mandany fotoana miady aloha re afako isika tompona andraikitra zany de ampianarin'ny tompo anao hoe zava-dehibe ny fanananao fonina maro-toerana fa zava-dehibe koa ny fahalavirarin'ny fifandraisanao amin'ny hafa. Paoly nazava ny manokana hatrany amin'ny Romanina ny hoe raha mbola miankina aminao hoe de ataovy izay havananao amin'ny olona rehetra. Raha mbola azonao atao dia ataovy izay havananao amin'ny olona rehetra, zay ifandraisanao amin'ny olona rehetra noho ny filazantsara. Fa ny toetra fahatelo zay amparan'ny Paoly eto rehefa malala de ny ataontsika hoe ny fahamasinana amin'ny fiainana isan'andro. Paoly moa izy de manazava hoe olona tsy mpimamo ange zany ho an'ny mpitandrina tsy tia harena maloto ange zany tsy tia divay be lehibe aloha zany a de tsy mamaritra an'le divay loatra fa mamaritra an'le fitiavana be tsy tia loatra divay zany satria tsy misy hoe divay be sy divay kely fa tsy tia loatra tsy fatorany divay, tsy fatorany zava-mahadomelona, tsy fatorany ny fahamamona. Tamin'ny Paoly any de isan'ny ataontsika hoe fahambany toetra zay ny azo ilazana azy ny olona tsy mahafeny ny tenany sy ny filany. Amin'ny Paoly any de marika anankiray ahafantarana ny maha-kristianina de ny olona mahafehy ny filany, mahafehy ny tenany, olona zay mahalalaony, mahalala ny fetra. Io lay miteny hoe mahafehy ny tenany de tsy amin'ny lafiny hoe fisotroana ihany, tsy amin'ny lafiny hoe fihinanana ihany, fa amin'ny lafiny zavatra maro samihafa mihitsy hoe mahafehy tena ny olona anankiray. Ohatra hoe tezitra izy fa tsy manota ho Paoly, mahafehy tena izy zany. Miary izy a, manangom-bola izy raha diakona ndresanao miary izy. Fa izao tsy mangalatra izy. Miary izy fa tsy latsaka ao anatin'ny fitiavana harena tsy madio. Zany hoe ekeny Paoly mihitsy a fa ny olombelona rehetra de mety manana zavatra ilaina, manana zavatra manana filana saingy zao amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra de olona mahafehy tena. Tsy ny filanao zavatra koa no manosika ny fihetsikao. Tsy ny filanao zavatra no manjary mibaiko ny saina sy ny fihetsika na ny fifandraisana fa ny fananana an'Andriamanitra. Ao anatin'ny ataontsika hoe fisainan'ny olombelona momba ny atao hoe olona de misy ny antsoina hoe lalàna voajanahary ao anatin'ny olona. Io lalàna voajanahary ao anatin'ny olona io raha mamaky ireo asa soratr'ireo filôzôfy betsakitsika atao hoe Locke na Hobbes be lehibe miresaka ny hoe lalàna voajanahary ao anatin'ny olona. Zany hoe ny olombelona na dia tsy mbola lalàn'Andriamanitra ary de misy lalàna voajanahary ao anatin'ny olona. Ary ndraindray lalàna voajanahary io dia mety ho ratsy, mety ho tsara mifehy olona. Ohatra hoe rehefa matanjaka ny olona de zao te ampiseho ny tanjaka ny manjakariva izy ka hamono ny malemy na ny malefaka noho izy. Zany hoe ny olona de tia tena ho azy ary ao anatin'ny olona de misy mandrakariva zay toetra tsy mieritreritra fa tsy ny tenan'izay. Ary io no mahamaritra na i Aristote na ireo mpampianatra maro de nilaza manao hoe ohatry ny biby mieritreritra sy biby misy fanahiny enge ny olona. Fa i Paoly manazava lavitra mihoatra an'io zany hoe nofo ny olombelona ary ny asan'ny nofo de zao fiavonavonana, fireharehana, fijangajangana, fahalotompitondratena, fitenenana teny ratsy, isan-karazany teny maloto. Tenenin'ny Paoly io. Zany hoe ao anatin'ny olo de misy an'izay toetra izay mahampanota azy zay. Ary toetra mahampanota ny olona io ndraindray no mibaiko io zay mety ho fihetsiky ny olona. De Paoly nanazava manao hoe raha ny heritsainao no entinao amononao zany asa izany de zao tsy resy zany.
fa ny hahafahan'ny olona mamono an'izany toetra tsy mendrika izany de amin'ny alalan'ny fanahy masina rery any. Galatianina toko fahadimy toy izy manao hoe sy ny toko fahenina manao hoe zao ange raha ny fanany amin'ny osana no aminonareo ny asan'ny nofo de mety ilay izy. Ary izay ndesahan'ny Paoly eto manao hoe ny olona manana an'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra de olona izay tsy linady izy. Zany olona zay tsy baikoin'ny nofony izy, tsy baikoin'ny filany izy, fa olona baikoin'ny fitiavana. Ravako am'izao toetrandro erantsika izao zay ahitantsika fanaranam-po am'seho amendrika maro samihafa, ny fiheveran'ny olona ny fahafahana ho fanaovana zay mahafinaritra, ny fiheveran'ny olona ny antsoiny hoe fiainana de fanararotana izay ararotina rehetra, zay ny heveran'ny olona ho fiainana. Ny fiheveran'ny olona zany hoe asa fanompony zany dia asa atao tsy misy etika, tsy misy moraly, fa atao satria atao am-pitiavana de tsy tokony hisy akiteniteny fa de samy manao zay mahafinaritra azy. Zany ny toe-tsain'ny olona. Tsy avako malala. Ny asa fanompona de asa hitakina fifehezan-tena. Asa hitakina zay fiezahanao hiavana, hifandray amin'ny manodidina anao. Asa hitakina koa zay finoana sy faharetana amin'ny zavatra atao. Hitatsika ao amin'ny tantaran'i Jesosy zany, hitatsika amin'ny afatry Jesosy zany, hitatsika amin'ny toriteny nataon'ny Petera, nataon'ny Paoly zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra de modely alay tahaka. Ny mpanompon'Andriamanitra de fanasina sady fahazavana zao tontolo zao. Ary raha fanasina izy fa tsy tonga matsatso, raha fahazavana izy fa tsy hosalana anaty vata famahana de zao tsy maintsy maro-toerana tsara izy amin'ny finoana. Tsy afa-miatrika ny asa fanompona izy, tsy afa-miatrika ny herin'ny ratsy ny zana-tsipika an'le alefana ray ratsy izy. Hoy Paoly amin'ny Efesianina, raha tsy maro-toerana tsara amin'ny finoana, raha tsy miorina tsara ao amin'Andriamanitra ny finoana, ary raha tsy manana fahamasinam-piainana izy de zao tsy afaka mahajoro vavolombelona. Ary raha tsy tsara fifandraisana manodidina izy de manjary lavo ao anatin'ny toe-javatra maro samihafa izay ambaran'ny Paoly eto manao hoe lavo ao anatin'ny vavan'ny olona satria tsy tsara laza. Ravako malala mpanompon'Andriamanitra ianao de aza miteny manao hoe zay tsy nanaovako tekonina, na hoe soa afatsy pastera fa zareo eveka ihany ny tadiavina am'zany, na zareo pastera ihany ny tadiavina am'zany, za ndray tsy ohatran'izany. Mety zay ny eritreretreo hoe za kosa aloha tsy ohatr'izany fa de gamba zareo pastera ihany ny tratran'izany, vo mafy zareo pastera fa tsy mety ho zany. Mety ho zay ny eritreretin'ny olona malamaiva-maivandresaka fa tsy zany ihany ny kristianina ry avako. Tsy ny mpitandrina na ny eveka na ny pretra na ny presbitera na ny mpiandro na ny dekona ihany no itakinan'izany fa ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy. Ary eto de manetana mafy atsika ary Paoly manao hoe zay maniry ny asan'ny mpitandrina de maniry asa tsara. Asa tsara ny asan'ny mpitandrina satria asa mamerina ny olona ao amin'ny fahamarinana. Asa tsara ny asan'ny fiangonana satria mpitandrina de fiangonana de ao anatin'ny mpitandrina. Asa tsara ny asan'ny fiangonana, mamerina ny olona ao amin'ny fahamarinana. Mampatsiaro ny tenin'ny Daniela manao hoe izay mamerina ny olona ao amin'ny fahamarinana de tahaka ny kintana mandrakizay dory. Zany ny asan'ny fiangonana, zany ny asan'ny mpitondra fivavahana, zany ny asan'ny mpino, mamerina ny olona amin'ny fahamarinana de tahaka ny kintana mandrakizay dory izy. Araka ny afatry Daniela hoe zay endry de amirapiratra. Iza moa ny endry eo? Ianao mpino, isika mpino. Engany ravako malala anana fahendrena ianao ary ho mahatoky am'izay rehetra nomen'ny tompo andraikitra amin'ny fifaliana no anomponao azy. Hivavaka sika. Tompo am'izao tranao zahay fa mazava aminay ny teny novakiana fa zay maniry ny asan'ny mpitandrina de maniry asa tsara. Izay mahavatra ny asan'ny dekona de mahazo toerana tsara ho an'ny tenany, ho an'ny ankohonany, ho an'ny fiainany manontolo mihitsy azy eo ambany fahasoavanao. Manafatra anay mpino rehetra ianao tompo, izay fiangonana ho anana zany faharetana, anana toetra tsara amin'ny fanarahana anao. Vavak'izay ho an'ny fiangonanao zay ao anatin'izao fotoana ny karemy zao mandinika ny toetra anay eo anivon'ny fiarahamonina. Manafatra anay ianao hifady ny ratsy, manafatra anay ianao hifady ny tsy fahamendrena miseho amendrika maro samihafa,
am'izao karemy zao tompo de ampio-reno ny finoanay ataovy mahay miavana amin'ny olona rehetra zay ary ataovy mahay mandeha amin'ny fahamasinanao da io ny tokatrano tsiraray avy tompo am'izao herinandro fa manomboka izao ataovy mahavokatra ny asa ataovy ahitana fifaliana ny asa ao reo mpianatra miatrika fanadinana amin'ity andro ity mipahirezo me fahazavan-tsaina manam-pianao ndray mpianakaviana sy ny mpianakaviana amin'ny fikarakarana ny ankohonany ny fikasana tsara ty anatinay tompo de taio am'izao herinandro vaovao zao de anapaka ao aminay tsiraray avy Jesoa ny famondramponao amin'ny anaran'ny anaovanay zavaka izany. Amen.